Zay ny amin'iny fa ny roapolo isanjaton'ny tantsahany amin'iny faritra Atsimonosy iny marimarina kokoa dia ao amin'ny faritra Androy ao dia mampiasa ny volo rakotra avokoa na ny ilay antsointsika hoe agroekôlôjika zany. Ity tetikasa ity dia nentin'ny CATAS entina analana fahasahiranana ho an'ireo mponina tsy ampy sakafo indrindra ny iarany tsy fanjari-tsakafo any amin'izay tanàna izay. Arahantsika eto anatin'ity tatim-baovao ity niezaka ho amin'izany. Tokantrano misy iray alina izay mananika ny 20 isanjaton'ny mponina ao amin'ny faritra Atsimo no efa nampiatra ny volo rakotra na ny agroekôlôjika izay tetikasa nentin'ny fikambanana malagasy CATS na ny centre technique agroekôlôjika. Nanomboka ny volana Mai 2024 no niasa tany amin'ny faritra Androy ny CTAS. Maro ireo tantsaha efa nahazo tombotsoa tamin'ny fampiasana ny masomboly novidiana tamin'ny ONG ity. Anisan'ny faritra marefo rahateo-karena sy ara-tsosialy ny faritra Atsimonosy. Tanjon'ny CTAS ny hitondra fampandrosoana ny ara-toeran-karena sy ny ara-tsosialy any amin'ny faritra. Tsy ny volo mahazatra ny mponina any an-toerana ihany anefa no atolotry ny fikambanana fa eo ihany koa ireo volo hafa izay mifanaraka ny toetrandro any an-toerana. Toy ny bajiry izay mahasolo ny vary ary ny ambatra izay mitovy amin'ny legioma sy ny kononoka mahasolo ny tsaramaso. Amin'ny famokarana masomboly kosa efa mahatratra ataoko hoe amanetsiny ny olona efa mahazo tombotsoa amin'izy io satria tsy voafetran'ny faritra ao Androy irery ihany no ivarotanay an'ilay masomboly fa hatrany amin'ny faritra Nosy sy faritra Atsimo andrefana misy tonga aty amin'ny afovoantany aty Antananarivo mihitsy ara ny masomboly vokarinay. Misy fihenam-bidy zany le famokarana semence satria raha le tena vidina semence amin'ny asa rehetrarehetra iasanay amokarana anazy tsy ho takatry ny tantsaha mihitsy zany le vidin'le izy dia izay no ilaina an'le tetikasa na projet hanao le subvention zany dia mba milasaka kokoa le vidin'le masomboly izay amidinay. Mamokatra masomboly zato ka hatramin'ny 20 taona isan-taona ny CTAS ary ny 570 isanjaton'ireo masomboly no amidy mivantana any amin'ny tantsaha fa ny 520 isanjato no vidin'ireo mpiara-miombonantoka sasany. Anisan'ny faritra manana olana amin'ny tsy fahampian'ny rotsakorana ny faritra Androy fa indrindra ny fanjakana tsy fandriam-pahalemana izay tena tsy mampandroso ny faritra. Izany indrindra no nahatonga ny fikambanana CTAS izay vatsian'ny vondrona Eoropeanina vola nanatanteraka ny tetikasa tany amin'ny faritra Atsimo Madagasikara. Tetikasa roa no iasan'ny fikambanana dia ny tetikasa 1 izay irahan'ny fikambanana CTAS niasa niaraka tamin'ny FAO ary nahazo famatsiam-bola mitentina €2,700 ary aharitra 5 volana. Eo ihany koa ny tetikasa sara izay fiara-miasany miaraka amin'ny Greta hitondrana fanavaozana amin'ny fambolena sy ny fiompiana any amin'ny faritra Atsimo ary mitentina €7 ny famatsiam-bola nomen'ny vondrona Eoropeanina. Tetikasa izay efa nitomboka ny volana Aprily 2024 ary tsy farana raha tsy ny volana Aogositra 2024.